Mirabana tompoko lesitoboko vavy amin'ny titakarivany asabotsy mahafinaritra ity avy hatrany dia anasanao izay anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany ny tontolo politika dia ny fidirana mivantana an-taroby izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teo anivon'ny kianjan'ny Magro tetsy Behoririrka eo ihany koa ny mahakasika ny faneho-kevitry ny mpanjifa amin'ny ayan'izy ireo amin'ny mety isondrotan'ny vidin'ny jiro sy ny vidin'ny solika ny tontolon'ny fahasalamana kosa no itondrana amintsika ny fampiasana ny karazana teknika vaovao eto mitsabo ny tontolo politika aloha rehefa elaela tsy nandrenesana azy dia niditra mivantana nitondra ny fomba fijeriny ny mahakasika ny raharaha-pirenena sy ny firosoana makany amin'ny fifidianana ny filoha teo aloha andriamatoa Marc Ravalomanana tao amin'ny kianjan'ny Magro tetsy Behoririrka moa no nanatanterahany izany faneho-kevitra izany toy izao ary ny votoatiny izany. Notsindrin'andriamatoa Marc Ravalomanana nandritry ny fidirana mivantana tamin'ny alalan'ny antso taroby androany fa tsy manohana kandida amin'ireo nilatsaka ho fidiana ny ankolafy Ravalomanana satria tsy mankasitraka io fifidianana io izy ireo noho ny tsy fanajana ny tondro zotra satria misy ny fanilikiliana. Nambarany ihany koa fa noho ny fanoloana ny mpitarika eo anivon'ny troika sy ny sadek dia tsy mahafantatra tsara ny zava-misy eto Madagasikara izy ireo ka noho izay dia hisy ho fivoriana manokana momba ny Madagasikara izay rahana amin'ny Siky Madagasikara ho tanterahana ny Addis Abeba ny alakamisy ho avy izao. Nambarany ihany koa fa ny fampihavanana ho tanterahan'ny FFKM dia tokony handeha mialohan'ny fifidianana fa tsy aorian'ny fifidianana araka ny nambaran'andriamatoa Joakim Sisano. Momba ny raharaha anatin'ny ankolafy Ravalomanana dia nambarany fa andriamatoa Mamy Rakotoarvelo ny lehiben'ny delegasion'ny ankolafy Ravalomanana ary mbola nametrahany fitokisany. Ary isy ihany koa akoatra ny fivorian'ny Siky ny fionany amin'ireo delegasion'ny ankolafy Ravalomanana miaraka amin'ny tompony andraikitry ny antoko zanakidada ny talata izao ao Afrika Atsimo andiniana ny paikady raisina manoloana ny toetra raha-pirenena. Amin'ny fotoana io ihany koa no ahafantarana izay tena fanapahan-kevitry ny ankolafy Ravalomanana manoloana ny raha-pirenena eto Madagasikara.